ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehetra ry afako malala satria ty alakamisy 20 ny volana jona ity tena katoky ny fetim-pirenena isika de mirary fiomankomanana feno fifaliana eo mba fahasoavan'ny tompo atsika mianakavy ry havana voafetra de voafetra ihany ny ataontsika hoe ny fiaraha-mifaly azo aseho amin'ny ombonana fa ho an'ny isatokantrano kosa de heverina hoe misy anjara masoandro mety ho tandrifiny tsirairay ihany ka dia amin'izany de tononona amintsika rehetra ny fifalian'ny tompo. Ny oabolana toko 20 andiny faraika 20 sy ny 20 ny mofinaina ry havako amin'ny ty alakamisy 20 jona ity. Oabolana toko 20 andiny faraika 20 sy ny 20 vako de zao miaran'i Jesoa. Ranona ny fahavalonao omeo haniny izy raha mangeta ety izy omeo rano osotroiny fa raha manao zany ianao de hanambatra vainafo eo andohany ary Jehova no hamalisoa anao. Ray masinao manomasinina ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny anankiray am'izay ataontsika hoe tompotsy ny mpino tao amin'ny testamenta taloha ry havako zany hoe ataon'Andriamanitra mahita fity amin'ny fiarahamonina. Ataon'Andriamanitra mahita fity amin'ny toerana rehetra zay lalovany tahaka ny Abrahama. Abrahama de nahita fity tamin'ny toerana rehetra zany hoe tiany olona tamin'ny toerana rehetra zay no lalovany na ny vahiny. Ary izany de tsodrano mihitsy izay fanao ny jiosy ny testamenta taloha hoe ahita fity eo imason'ny olona sy eo imason'Andriamanitra ny ianao. No zany de ilay fity hitan'ny olona, ilay fitiavana hitan'ny olona zany eo anivon'ny fiarahamonina misy azy na inona misy azy de tsy de tena vokatry ny ataontsika hoe fiezahana ihany fa tena fahasoavan'Andriamanitra mihitsy. Fahasoavan'Andriamanitra ary tsodrano mihitsy zany hoe ahita fity eo imason'ny olona amin'ny fiarahamonina zay lalovana. Na izany aza nefa de mety pitranga koa ao amin'ny fiarahamonina ny hoe na de miezaka ary ny olona anankiray miaina ny tenin'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra de mety manahorana ihany izy amin'ny fiarahamonina. Zava-mety mitranga zany, mety manam-pahavalo izy. Davida de nanam-pahavalo na de nahita fity toy mason'Andriamanitra azy izy. Davida de nanana fahavalo be de be nanodidina azy. Ary de fantatry ny soratra masina tsara zany hoe ninona mety ataontsika hoe fiezahantsika de ndraindray mety ho manam-pahavalontsika. Tsy itsika no mitsangako pahavalo fa ny fiarahamonina na ny manodidina antsika ndraindray no mitsanga-pahavalo ho atsika fotsiny zao. Zavatra mety mitranga zany tahaka an' Jesoa ohatra zay nitsangana nisy olo nitsangana ho fahavalony. Ny mpianany Jodasy ohatra de nitsangana ho fahavalony na de mpianany aza na de niaraka ny sakafo taminy aza sy ny sisa rehetra. Zany hoe ataontsika hoe zava-misy iainana isan'andro zany tsy tokony ho anaitra ny mpino raha ohatra ka indraindray ianao mijoro marina, mijoro amin'ny fitiavana, miankina amin'Andriamanitra nefa de misy nitsangako ho fahavalonao. Mety pitranga zany. Ka eto de ny oabolana toko 20 zay bokim-pahindrena de mampianatra ny mpino, mampianatra atsika ny hoe inona no toetra ataontsika manoloana ny fahavalo. Paoly apôstôly de efa nandray ny teny tsotra masiny ity, nampiasa ny teny tsotra masiny ity ao amin'ny Romanina toko 12:20 nampianatra mihitsy izy manao hoe raha nona ny fahavalonao namerina an'io zany izy de omeo hanina ary raha mangeta ety izy de omeo rano osotroiny. Zany hoe afaka malala inona ny tokony ho fietsika ataontsika manoloana ny fahavalontsika de rehefa nona izy zany hoe raha tojo ny fahavalonao anao ka nona izy zany hoe tena ao anatin'ny fotoana sarotra, zany hoe tena fotoana ilany vonjy mihitsy ny anoanana sy ny etaeta de tena fotoana ilana vonjy
mety ho tena hoe mandalo efitra mihitsy zany olona zany hoe sady nona mangetaeta na mandalo ataotsika hoe ny sary any onany zany zany de hoe mety tena ao anatin'ny faharesena mihitsy le fahavalonao, tsy le fahavalonao akory zany no hoe raha ohatra ka sanatry misy zavatra kely mahazo azy fa tena mety tena ao anatin'ny fotoana sarotra ilay fahavalonao ka tena ilana vonjy aina, ilana tanana, de zao aoka ianao amonjy azy, aoka ianao amonjy azy satria resaka inona io efa resaka aina io. Ny tsy fanomezana hanina na ny tsy fanomezana rano de efa mahatonga fahafatesana noho zany de manjary meloka ianao satria tsy mamonjy olona ao anatin'ny aina satria mety ho fahafatesana avy hatrany nateraka zany anomanany zany, fahafatesana avy hatrany nateraka zany etaeta lala zany, de zay mahatonga ny oapolity miteny mana hoe izy ny tena raha ohatra ka tsy manakanjo de meo akanjo izy, tsy zay loatra. Raha ohatra ka izy misena raha ohatra ka misy zavatra kely mahazo azy fa tena aoka ianao asehoy amin'ny fahavalonao fa zava-dehibe aminy, zava-dehibe aminao ny ainy. Tsy faly ianao ahita azy ho faty, tsy faly ianao ahita azy ho potika na rava fiainana, de asehoy amin'ny fahavalonao fa sarobidy aminao ny fahavelomany. Tsy resaka lay materiel loatra io fa tena asehoy amin'ny tsy lay sakafo loatra ny zava-dehibe fa lay hoe tena asehoy amin'ny fahavalonao fa zava-dehibe aminao no mbola mahita azy velona, mbola zava-dehibe aminao no mahita azy ao anatiny antsoin'ny fiainana. Alefa saratsaina hoe misy olona teny fa ao anatiny zany faharavam-piainana zany resy ho tsika malagasy de tonga ianao na de fahavalonao azy izy de tonga ianao manavitra azy. Io zany lay fahafatesana amin'ny lafiny hoe tena fahafatesana ara-batana ranova, fa mety misy koa endrika faharavam-piainana lalovany fahavalonao de asehoy aminy fa sarobidy aminao ny ainy, sarobidy aminao izy, tsy vatranao ny hijery azy rava fiainana na simba fiainana, tsy fahafinaretanao anao asehoy aminy fa tsy fifaliana ho an'ny mpino, tsy fifaliana ho an'ny hoe zany hoe olona nandray famelan-keloka ataon'i Jesoa ny mahita olombelona simba fiainana. Zany hoe ny mpino zay tena afaka malala de tsy mahazaka an'izany hoe na iza na de ny fahavalony ary de tsy zakany ny mijery ny fahavalony simba fiainana na simba ny fahafatesana na simba izay zavatra ataotsika hoe sarobidy eo aminy ka iverino toy ny hevi-dehibe amin'ny fiainany manontolo. Ataovy hoe marary mafy ny zanany sanatria, ataovy hoe marary mafy ny ankohonany, ataovy hoe tandodominy loza ny asa fivelomany, ataovy hoe tandodominy doza amin'ny fiainany manontolo, io ianao fa tonga manavitra azy. Ary de izany de afaka malala hoy ny boky noabolana de tokony ho fihetsiky ny olona manan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Ary averin'ny Paoly indray fa tokony ho fihetsiky ny mpino zany. Ndraisin'ny Paoly andiny tsotra masiny hoe tokony ho fihetsiky ny mpino zany. Nahoana ny mpino manao zany de Paoly manazava, soratry Paoly zany manazava hoe manao an'izay ianao satria Andriamanitra niady ho anao raha manao an'izay ianao. Fa ny boky noabolana koa zay manazava manao hoe raha manao an'izay ianao de anambatra vainafo ho eo andohany. Ina dika te anambatra vainafo eo andohany, zany hoe alay fisaritsaina ilay hoe anambatra vainafo eo andohany roa no heviny. Voalohany de zao tena ahatsiaro ho resy eo anatrehanao izy, ary maninona ny loha zany hoe ahatsiaro tena ho resy eo anatrehanao izy ary iova mihitsy ny fisainany. Tadiditsika tsara lay vainafo napetraky ny anjely teo amolotry Isaia mpaminany, Isaia 9 izay lay natokasa ihany teny manao hoe lehilahy malotomolotra ary mitoetra ny firenena malotomolotra de tonga ny anjely nandray vainafo teo amin'ny fantara nametraka zany, nandray zany tamin'ny tandra de nametraka zany teo amolotry Isaia mpaminany. Izay le vainafo, lay hoe lay vainafo de zao manjary manova
manova lohany sy ny fisainan'ilay fahavalo. Zany hoe le fihetsika ataonao zany de manova ny fon'ny olona, manova ny fijerin'ny olona, manova ny fifandraisanareo amin'ny fahatsarana. Ny soa ataonao hoy ny apôstôly Paoly hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Aza manaiky ho resy ny ratsy ianao fa valio amin'ny soa ny ratsy. Zay le hoe anambatra vainafa eo an-dohany. Afaka malala tena fomba fiaina tsotra fotsiny zao zany io. Raha ohatra ka mandalo zavatsarotra ny namanao ny fahavalonao zany de zao aza mandatsy azy. Ampio izy de ho hitanao fa anasitrana azy zany, anova azy zany, ary vao maika atsiaro fandreseny ianao. Zava-dehibe io tsy lay hoe izy resinao fa ny zava-dehibe io ny fandresenao. Samy hafa rehefa malala. Ny zava-dehibe tsy ny faharesen'ny fahavalonao tsy zay fa ny fandresenao. De ngamba mety teny hoe mitovy zany tsy mitovy zany rehefa malala. Ny zava-dehibe de ny fandresenao, ny tenanao nandresin'ny fankahalana, nandresin'ny tsy fitiavana de nandresenao, nandresin'ny fitiavana, zay ny dikany. Fa ny faharoa de izao rehefa malala ho ihany boky noabolana hoe ary Jehova no amaly soanao. Manisy soa ny fahavalonao ianao de Jehova no amaly soanao. Tsy hoe manisy soa ny namanao anao de amaly soanao Jehova. Tsy hoe manisy soa ny havanao akaiky ianao de amaly soanao Jehova. Fa amaly soanao Jehova rehefa namaly soa lay fahavalonao tao anatin'ny fahavoazana mafy ianao. Satria nahoana? Satria resaka ainy io afaka malala. Satria resaka ainy io, ny aina sarobidy amin'Andriamanitra. Ka raha mamonjy ainy ianao, na ainiza sarobidy amin'Andriamanitra. Na de ny ainy ny fahavalonao azy, sarobidy amin'Andriamanitra io. Ndika zany de zao toy ny manao hoe avelan'Andriamanitra andalo zavatsarotra lay fahavalonao. Mba izahana toetranao hoe mahay mamaly soa ve sa tsy mahay mamaly soa, mahay mandanja, mahay mitahiry aina ve sa tsy mitahiry aina, mahay manome toerana aina ve sa tsy mahay manotoerana aina. Toy ny milaza hoe fizahan-toetra mo anao ny fahitana ny fahavalonao eo anoloanao, resy eo anoloanao, ka hitanao mila vonjy de fizahan-toetra anao ny dikany. Ka move mentrika le fizahan-toetra ianao ka andresy ao anatin'le fizahan-toetra de amaly soa. Amin'izay fotoan'izay le fahavoazan'lay fahavalonao mandalo eo anoloanao fizahan-toetra ho anao fa tsy fizahan-toetra ho azy. Fizahan-toetra ho anao zay vao fizahan-toetra ho azy. Fizahan-toetra ho anao hoe movenao mamaly ratsy ny ratsy, movenao maresy lay fahatezerana, lay fahavoazana zay mety nataon'lay fahavalonao taminao, move maharesy zay ianao. Ay fizahan-toetra ho anao le izy. Ary raha maharesy fizahan-toetra ianao de mahazo valosoa. Io tenen'ny boky noabolana io. Niza mandresy fizahan-toetra de mahazo valosoa izy. Zay mahatonga ny boky noabolana hoe amin'ny fotoan'andro no hijinjanareo ratsy reraka eo anatin'ny fizahan-toetra ianareo. Zany raha malala amin'izao totsika hoe tena ao anatin'ny fiomahana ao amin'ny fetim-pirenena izao de anaty fiarahamonina misy totsika hoe kristiana pino manam-pahavalo de fotoanan'ny fizarana zao ry havako. Fetim-pirenena de fotoanan'ny fizarana, fifaliana, fanomezana zay azonao omena, fanolorana zay azonao tolorana, famonjena zay rehetra mety heverinao ho azo vonjena. Anatin'ny fiarahamonina any mety misy mpifanandrina ara-politika any amin'ny fokotany any. Misy zay atokony zao, zay atokony zao, zay atokony zao. Mety mitrangy zany nefa piaramonina. De asa hoe afaka malala fa ambony aminao, lehibe aminao ny aina, lehibe aminao ny fahatsara-piainany namanao. Ary aseho eo anatren'Andriamanitra fa mandresy ao anatin'ny fizahan-toetra ianao ka vitanao ny mijery na de mpifanandrina aminao ny joro ho nankahalanao ary. De asehoy fa mandresy fizahan-toetra ianao de sady andresy amin'ilay fizahan-toetra ianao no andresina teo koa
ny fahavalonao atonga azy ho sakaizanao. Ivavaksika tompo soranao zay ny am'zany itika kristianina ampianariny boky noabolana anay zany, ary mampianatra anay fa zavatra tsy tohinina akory de mampiavana, na de zavatra tsy tohinina akory ary de mampiady. Ary ndraindray avelanao andalo eo anoloanay ny fahavoazany fahavalonay, hizahana toetra ny fitiavanay sy ny fireketam-ponay aminao, ho manana toetra sy fo madio izahay, ary de ampianarinao zay fa ranona ny fahavalonay de omena ihany izy raha mangetaheta, omenay rano raha ao anatin'ny fahamporetana, ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny zava-manahirana, de tsy fifaliana ho anay ny mahita ny faharafam-piainan'ny fahavalonay. Tsy toetra ny mpino zany, tsy toetra ny mpino ny manapotika ny fiainany namany, ary vao maika tsy toetra ny mpino koa ny mijery ny fahavoazany namany, tsy mijery, tsy toetra ny mpino ny mijery ny finaritra ny fahavoazany ny fahavalony. Fatao aminao zay hanao soa mba ho valianao soa. De mamindrafo aminay tompo, jereo ny mpiarabelona aminay, jereo fangio ny fonay am'izao akatoko ny fetim-pirenena zao, ataovy mahay mamaly soa ny ratsy zahay, fa zay ny sitraponao. Azavelanao resy ny ratsy izahay, fa ataovy resinay amin'ny soa ny ratsy, na endrikinina na endrikinina isehoany zany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.